Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alatsinainy 17 Octobre 2024 amin'ny ora maraina hatramin'ny talata 12 Octobre 2024 amin'ny ora maraina. Tsy misy ny filazana makasika ny alon-drano fa tokony ho maily sy hitandrina hatrany ireo mpampiasan'ny ranomasina rehetrarehetra. Morontsiraka atsinanana kabodambra hatrany kapesta omaina amin'ny akapobeany ny andro ho avy atsimo atsinanana andrivotra ka ho 17 ka hatramin'ny 7 km isan'ora adiny-panonja na anonjaben'ny ranomasina avy ny onja 1 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Kapesta hatrany manoro andrahona tsitokotoko izay mety ho lalovan'ora tadrivon-drahona ny vao maraina ho avy atsimo atsinanana na atsinanana andrivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 17 km isan'ora adiny-panonja na anonjabe ny ranomasina avy ny onja 1 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Manoro hatrany taolaniaro omaina amin'ny akapobeany ny andro ho avy avaratra na avaratra atsinanana andrivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 17 km isan'ora hatratra 20 km isan'ora kosa any atsimon'ny vangain-drano. Anonjaben'ny ranomasina avy ny onja 2.3 ka hatramin'ny 2.4 metatra hatratra 2.4 metatra manakaiky an'ny taolaniaro. Taolaniaro hatrany Cap Sainte-Marie omaina tanteraka ny andro ho avy atsinanana na avaratra atsinanana andrivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 km isan'ora hatratra 7 ka hatramin'ny 5 km isan'ora indraindray ny tolakandro. Anonjabena aherin'ny ranomasina avy ny onja 2 ka hatramin'ny 2.4 metatra isy alon-drano avy atsimo. Morontsiraka andefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent ibalika ny masoandro ho avy atsimo na atsimo atsinanana andrivotra ka ho 17 ka hatramin'ny 20 km isan'ora hatratra 7 ka hatramin'ny 5 km isan'ora kosa ny atsimony nampany ny tolakandro. Anonjaben'ny ranomasina ahery indraindray avy ny onja 2.5 ka hatramin'ny 2.5 metatra hatratra 2.4 ka hatramin'ny 3 metatra ny atsimony toliary indraindray. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André izy tandrivon-drahona manamorona ny tapany avaratry melaky omaina amin'ny akapobeny any akafa ho avy atsimo na atsimo andrefana ny rivotra ka ho 17 ka hatramin'ny 20 km isan'ora adiny-panonja na anonjaben'ny ranomasina avy ny onja 4.4 ka hatramin'ny 2.2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava izy tandrivon-drahona manakaiky any Cap Saint-André omaina any akafa ho avy atsinanana andrivotra ny maraina ka ho 7 ka hatramin'ny 17 km isan'ora ho avy andrefana kosa ny tolakandro ka ho 17 ka hatramin'ny 20 km isan'ora hotonina adiny-panonja ny ranomasina avy ny onja 2.2 ka hatramin'ny 2.4 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre ho lalovan'ora tadrivon-drahona manodidina ny Nosy-be omaina any akafa ho avy atsimo atsinanana andrivotra any antendriny avaratra ka ho 20 ka hatramin'ny 7 km isan'ora iovaova kosa any akafa ka ho 7 ka hatramin'ny 17 km isan'ora hotonina adiny-panonja ny ranomasina avy ny onja 2.4 ka hatramin'ny 2.4 metatra.